Ry mpanjifa hajaina, ianao ny lahara-pamehenao anay ary mitsinjo ny andavanandronao izahay. Amin'izao krizy ara-pahasalamana izao dia tsapanay tokoa fa misy ary maro ireo misedra fahasahiranana amin'ny famerenam-bola. Koa aza misalasala manatona anay. Manatona mahasoivona antsoy ny mpikarakara fa antaro fa izahay dia vonona hatrany hanampy anao. Fotoana ny fifampitsinjovana sy ny firaisan-kina izao ary isika miaraka no hiaraka hitady vahaolana ho anao. Na aiza misy anao, ny Accès Bank Madagasikara manerana ny nosy dia vonona ny hikarakaranao na tsy mahasoivonao azy izany. Ho an'ireto faritra telo ireto, ny farany volana Martsa lasa teo dia nilaza izahay ny fahafahanareo mpanjifa manembotra ny fotoana famerenam-bola hatramin'ny 3 volana. Tena mbola manan-kery izany ankehitriny. Hatramin'ny nampiarana azy dia nanampy betsaka ireo mpanjifa io vahaolana io ary mananteny izahay fa hanampy anao ihany koa. Etsy an-daniny kosa, ho anareo izay maniry ny hanohy ny famerenam-bola dia tsotra tokoa ny fanaovana izany. Eny amin'ireo agent Accès Cash akaiky antsika na amin'ny alalan'ny Orange Money. Ho an'ny mpanjifa rehetra tsy ankanavaka, andao alavirina ny aretina. Na aiza misy anao dia arotsy tapaka ny compte-nao, mampiasa My Accès. Ary maka vola na mampiasa ny carte bancaire Union Pay iantsenanao. Accès Bank, tsotra ery.